Tsara ny mampafantarantsika mpanaraka ny fahitalavitra MATV fa ho vahiny ao anatin'ny fandaharana resabe aorian'izao fampahalalam-baovao izao ny état général ny samifinina mazava ho azy ny manodidina izay fampitsim-bola zay no isan'ny horesahana ao anatin'ity fandaharana ity. Totosa kosa ny fifidianana ireo mpitsara isolo tena azy ireo eo anivon'ny fitsarana avy momba andalam-panondrenana na ny HCC mpitsara avy any Mahajanga sy Vaotoliara no voafidy ary tsy ho ela dia handray ny asan'izy ireo araka ny vaovao azo. Ramatora miandra Soa Véronique Joseline Daniel mpitsara larana voalohany filoha voalohany ao amin'ny fitsarana ambony ao Mahajanga, Sendrimatoho Jabout Jacques Adolphe mpitsara larana voalohany Tonisy voalohany Papanoha ao amin'ny fitsarana ambony ao Toliary. Ireo ny voafidy mpikambana ao anivon'ny filakevitra ambony momba ny mpitsara na ny CSM, isolo tena mpitsara ao anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC. Judiciaire daholo izy roa reo ny anankiray zany procureur général avy any Toliara dia ny anankiray premier président cour d'appel izy critère io fefanazava amboloany fotsiny leo irao hoe ny mpitsara rehetra dia afaka mandefa ny candidature ny taty dia 5 ny totalin'ny candidat eo misy lista nipetraka teo roa fotsiny no fidina tamin'izay dia ny roa zany izy Mpitsara misa 4 no nifidy Andramatoho Ramiandra Soa Véronique Joseline Daniel Sendrimatoho Jabout Jacques Adolphe. Olona roa kosa no nanao fividianana tamin'ny alalan'ny isolo tena nahazo lalana. Ny filoham-pirenena ny solon'ny ministry ny fitsarana tena, nandefa solo tena ihany koa ny mpitsara iray izay namitahiraka ny ivelany. Andrainy andraiky ny ao anivon'ny HCC tsy ho ela ireo mpitsara roa voafidy.